Hello les filles, tonga sondray tao amin'ny cœur les tips androany reo tetiko miaraka amin'ny resadresaka amin'ny vehivavy manja be sady tsy vaovao amintsika ihany koa ny tarehany fa izy dia efa actrice efa mpanao film efa malaza tamin'ny R plus 3 miaraka resadresaka amintsika efa abizara amintsika eto hoe ahoana ihany koa na tonga anazy ho actrice efa abizara amintsika eto momba anazy ihany koa izy coucou Rosa. Coucou à vous, coucou à tous les spectateurs. Ie ato aminay fandarana vao manomboka dia misy karazana check kely any vao manomboka sy nefa farana dia ataontsika sindry kely angamba aloha say tips. Ie maro be zao mbola tsy mahafantatra hoe tena anaran'ny Rosa ve le Rosa sa tanatin'le film le izy vao forona hoe mba zay Rosa zay ny tiako na hoe le olona mpametraka script namorona hoe ataovy Rosa ny anaranao. Oui, Rosa zany tena anarako dia ozy zareo tazomina amin'iny ihany angamba anaty film. Ie zay mampivoaboaka kokoa an'le izy. Ie ahoana ny nahazahoan'ny Rosa ny hoe contrat io sa hoe olona efa mifankafantatra sa nisy recrutement tao anatin'le izy? Bah oui, en fait, Monsieur Kalash Vigneault, le producteur, c'est du coup, il m'a dit, ouais, bon, mais ce rôle libre, et non, mais tu mets un coucou, téléphone, voilà. Ie, il joue ça, puis t'es pénu là, on tire les films, t'es critique, ouais, Rosa, tu son charme à l'autre, on attend les films, Rosa, non, somme, nos autres staff, tout de la séance de fois, staff, faut qu'on en mette sans les avats, tu zareo hoe tena ino rôle-anao afaka azavainao aminay eto fe hoe inona amandona zay hoe critiquan'olo zay. Question préférée que ça. En fait, oui, c'est vrai. Vous l'a dit, vous n'avez pas de critique et tout ça, oui, me charme, donc n'alanako et tout ça. Enfin, ça va être un zareo ne fa succès qu'une réaction ça réwin. Les armes critiques. Oui, ça veut dire à favor que ça les rôles là dans nata ça in mitsni ça veut dire nangatani scénariste am le izy. Ouais, il tient rôle en Rosa au nathan. Na rôle na gamba defa neta miraculeuse dans diaby. Des fantanareo Chloé Bourgeois. Les rats, c'est la stimule nat film. Oui. Des rentières, tika diaby, des oui, n'était na donc na lana natini raine ko Chloé fa tena mani savage. Oui. Iny mihitsy ny rôle namena natao alefa anao manao le masosotra kely igny satria anatina film moa zany tsy maintsy misy le olona masosotra be le tiana alanao mihitsy iny. Oui, dia iny rôle namena natao anatin'le izy. Ça veut dire tafavoaka zany pas vis-à-vis les réactions na republic. Mato zany nareny tena charme be tout ça. Efa iny tompoko ny zavatra voasoratra. Moi je ne fais que suivre ce qui était déjà écrit. Du coup, moi je vous remercie beaucoup d'avoir remarqué ça, c'est parce que j'ai réussi mon rôle. Oui, ta fille, tu as et ne croyez surtout pas que oui, dans des critiques et tout ça, de oui, ou vexé. Au contraire, je suis fière de moi. C'est que ta famille, les avocats, tout le tina voka n'attendez. Rosa n'est pas du tout comme ça en vrai. Yes, mais c'est que vous entendez que Rosa fait autre chose andavanandro hoe efa toetra ndrimitsy le izy dia tafavoakandry dia hoe ty mba mitovitovy amin'ny toetranao fa aleo mba hainao manao an'ity zavatra ity sa hoe tena tsy ohatry ireny mihitsy Rosa andavanandro? Non, au contraire. Iny aloha tena tsy toetrako mihitsy iny Rosa anaty film iny. Moi je suis vraiment différente de ça. Je suis silencieuse. Mais je suis souriante. Silencieuse, mais non, à la maison, à la maison, je parle pas vraiment et tout ça. Enfin, t'es le contraire, ça, tu mets une grotte, tout ça, au contraire, ça m'a une fave et tout. Direct, oui. Voilà. Les critères en taquine à Rosa, taquine réalisateur, oui, à te mettre son foulon Rosa, te mettre son posé à novembre Rosa. Ny pose moa zany zareo ny antoka anazy ny tenu sy ny tariny fa ny critère tena hitako nangatana zareo tao azy charme alefa mihitsy manao le masosotra kely charme ça fa nisy nabedy anahy ihany hoe aza manaikitra molotra rehefa eo ny caméra hoe manao nefa iny ange mba mampivoaka an'izy kokoa hoe sady iny tena hoe un vehivavy iny misary manaikitra molotra iny fa zay ny tena nitakiny zareo be kokoa parce que moi quand je parle bah je suis comme ça, je suis neutre. Des zareo ny tena alefa miangoto kokoa, alefa miangola, alefa micharme et tout ça.
tsy nisy fahasahiranana vita ao anatin'izay hoe mbola tsy tena toetrako ty dia za hoe charme be na ny olona eo alohanao eo raha mbola tsy mifankazatra amindry dia hoe i charme eto alohany eto satria raha fomba firesakinay aussi Jérémiatra zay Jérémia sy Kevin zay roa tena hafa nino mihitsy ny fomba firesakinay satria zay entre potes quoi dia nefa anatin'ilay film milamanao hoe enao zany raha vao tamin'ny film motsy zareo mifankafantatra satria hoe efa talohany iny efa mifankafantatra hoe talohany iny efa mifankafantatra dia oui mila zany hoe sarotra ihany zany namoaka an'iny hoe alefa miangoty et tout ça mais quand même j'ai réussi j'ai réussi tena hoe voaka be aloha le izy tena hoe tafavoaka personnage nangatany zareo iny dia oui iny mihitsy ny zavatra nangatany zareo tao fa moi je suis pas comme ça ahona ihany koa fomba igéreny Rosan stress mandritra ny tournage tsy moramora manko izany satria mandritra ny tournage iny tsy maintsy hoe misy tahotra foana hoe tsy ho tafavoakako betibety zao fa hoe tsy tafavoakako ty zavatra ty ahona fomba igéreny an'izay stress ndry izay majoritairement aloha ny lieu de tournage nandehananay le efa le tanaty forêt sy ny tariny iny là-bas c'était calme paisible et pour évacuer le stress et tout ça moi je prends juste un endroit calme là où il y a personne et je reste là pendant un moment mince pour me vider la tête tu vois alohany anao le action mihitsy zany dia mandeha kely londry hoe maka kely satria raha vao very dia efa mandeha daholo indray ny ordre rehetrarehetra zao du coup maka place dia kely mihitsy lony na mihaino musique na juste admirer la nature tu vois ça veut faire efa nisy fotoana hoe tsy tafavoaka mihitsy le zavatra tena hoe sahirana be mihitsy indry namoaka le zavatra ho atao hoe tena tsy tafavoakako ty oui le scène mitomany iny tamin'io ve tsy nasena namofo tongolo non tamin'ny indray oui tena ranomasoko le izy ary le izy koa nefa tsy naverimberina be fa vao niteny fotsiny hoe eto amin'izay lenao le mitomany iny dia eo zay mieritreritra zavatra non le izy moa zany hoe tsy mahazo atao le hoe mieritreritra zavatra mampalahelo dia zay vao hoe tsy famfonao maraha voalohany vas-y joue fais semblant de pleurer fais semblant et joue le rôle quoi tu joues fa tsy iainana le izy parce que sinon fonao maraha voalohany hoe à chaque fois misy scène anao hitomany zany dia anao andeha hitadity non zany mihitsy ny teneny coach hoe tsy iainana le izy fa lalaovina dia ny lalaovina le izy dia tafoka ina koa passion Rosa akoatriny hoe manao film akoatriny hoe actrice io dia ina ny passion anao je dessine tout à propos de l'art plastique en fait peinture dessin et tout ça j'illustre ce que je vois pour moi l'art c'est mon deuxième langage je pourrais m'exprimer à travers des images et tout ça pas besoin d'ouvrir la bouche ni utiliser des mots inona ny ohatry hoe karazana inspiration andry zany rehefa hoe manao sary afaizana inspiration za aloha zany rehefa manao sary dia za foana ny ataoko sary il y a que moi de tous mes émotions tous mes sentiments tout ce que je traverse et tout ça tonga dia brifieko anatina sary anankiray dia zay olona mijery an'iny amin'izay araka c'est façon fomba hijereny anazy io moa zany ny interpréter hoe inona zany zavatra mivoaka amin'ity fa ohatra ka samy artiste dia tonga dia hitan'ny zareo hoe zao ny émotion mivoaka tamin'ny anao nanao an'ity sary ty zao ny tianyty sary ty avoaka et tout ça donc mba ho jerevantsika kely zay karazana hoe pendant izy manao sary karazana hoe arandry ho arahantsika zao raha za mijery ny sary ataon'ny Rosa teo dia tena hitako hoe manana talenta tokoa ndry amin'le anatin'le fanaovana sary ndry hoe manana eritreritra ny hoe ho lasa lavitra amin'io zavatra io sa mijanona ho passion andry fotsiny le izy oui araka le niteneniko tamin'ny voalohany teo iny hoe c'est mon deuxième langage za tsy manana tsy hoe tsy manana moa zany fa tsy anatin'ny planque moa zany hoe devenir une dessinatrice célèbre et tout ça non
c'est pour exprimer des émotions pour moi. Comme les pour m'exprimer. Pour m'exprimer, quand j'ai pas les mots. Dia raha ny arinany zany roza hoe misy olona ohatra mipropozy anao lasa dessinatrice hivarotra ny hoe resaka aranao io dia mety ho mahaliana anao ve zay sa hoe hijanona amin'izao fotsiny hoe ny anahy io passion fotsiny fa tsy nieritreritra hoe hoentiko alavitra be fa amokako zavatra amokako ny Oui, nena les raha ohatra ka mbola tsy mivona am'le intention ko anatin'le zavatra hoe pour m'exprimer autrement le izy raha ohatra ka tsy mivona am'izay de oui toizako foana je peux bien aller loin fa nena izy efa zay mihitsy ny antony nanaovako dessin parce que des fois j'ai pas les mots je dessine pour m'exprimer tout ça. Raha samy mijery an'iny sary iny zao raha ohatra hoe zany mandinika an'iny sary iny dia ohatrany hoe vehivavy en dépression be zany ohatrany hoe tsy faly mihitsy eo amin'ny fiainana fa afaka zavaindro za aminay ve hoe inona ny tena tiandry ampitaina amin'iny sary iny. Les sary voalohany teo zany. En fait le izy natao hoe creux ny eto amin'ny tratrany dia hitany fony avec plein de fissures et tout ça amin'izany koa efa fovato ça veut dire que efa nandalo dépression betsaka be qu'elle ne croit plus en l'amour misy an'le flèche iny ao amin'ny lamosiny parce qu'elle a été trahie plusieurs fois nena zany iny ohatrany hoe couteau dans le dos quoi. Oui, marque la trahison. Depuis elle n'a plus sa tête, il y a même des herbes qui poussent et tout ça, c'est parce qu'elle a été manipulée à max, genre plusieurs fois qu'elle n'arrive plus à penser d'elle-même. Genre elle a été manipulée quoi, comme ça. Des années, moisir, manier et tout ça, vu qu'il n'y a plus rien, c'est creux dedans. Oui, c'est vraiment moi, il y a une sarvolonine, soit de me représenter un ami. Ça je suis plus des fois sensible zavatra miatra aminay io dia non tsy voatery hoe io moa zany fa ohatra hoe mandalo amin'ity semaine ity moa zao le zavatra dia hoe inona no nangalanja inspiration sa zavatra efa lasa efa ela zay vao hoe tonga mitambirana amindry le izy zay vao hoe angalandry inspiration hoe zavatra efa nazo anazy. Ça dépend en fait. Izy moa zany ça dépend d'inspiration. Oui fa rehefa hoe misy zavatra marquant na hoe zavatra tiako avoaka zany fa tsy haiko m'expliquer anazy hoe io dia ataoko amin'ny sary aloha dia rehefa izy vita sary iny vao hitako amin'izay mot azy ilazako anazy ohatrantsika zao raha le sary farondry arany le ohatrany misy mihodinhodina rose be iny raha za mijery an'izy mantsy zao tena hoe tsy azoko mihitsy le zavatra tiandreo avoaka amin'le izy raha tsy hoe azavaina. Oui, izy iny titreko hoe la tête dans les nuages. Oui, raha ohatra ka mampiasa an'izay expression zay tika ouais t'as vraiment la tête dans l'air, la tête dans les nuages. Ça veut dire que ça va eritreretina mihitsy vide be. Tonga de vide. Dia iny vehivavy iny nataoko miboridana izy, genre tena tsisy lame. Pour moi, c'est une marque de liberté. Ouais, elle est libre, quoi. Elle se sent libre. Elle est dans les nuages, elle dort. Elle se repose dans le calme, la paix et tout ça. Ça veut dire elle ne pourrait jamais être libre complètement. Jamais. Peu importe à quel point elle se repose et tout ça, n'importe où, en rose lise comme Rosa. On n'oublie jamais, j'oublierai jamais que je suis Rosa. Ça veut dire si, les ânes n'ont fleur rose. Vu qu'on a maman Marguerite, des notes roses, en fait, c'est mon père aussi qui a eu des oui. Attends, on a une fleur, tu n'as pas non, tu n'as pas un sanchneuse rosana. Tu vois, tu n'as rose, oui. Et couleur préférée à nous, une couleur préférée à Angie. Rose. Les femmes, disent les plateaux.
za zany tia moka personnalité koa et tout ça donc Rosa quoi. Nisy amle avy amle anarana na tonga le hoe rose sa hoe tena zay mihitsy couleur préférée andrefatra ihany le hoe anarana non tsy zany couleur préférée que nanomboka tambola kely avant c'était noir et puis violet et puis blanc maintenant c'est rose et maintenant c'est rose jusqu'à la fin je crois parce que je veux toujours voir la vie en rose. Ye tamin'ny efa tsy haiko efa iainko koa ty resaka ty hoe mandeha moa zany resaka maintsy hoe mandeha foana resaka rehefa hoe malaza i Rosa noeniko hoe tsy gasy marina ve zany ya métisse Rosa elle est métisse créole réunionnaise mamanay elle est métisse française mon grand-père il est français zany hoe tata mamanay oui de voilà je sais pas les arina oui majoritairement nous c'est mais karazana langue be dia be zany Rosa ya koa fa mihoatra ny ray moa izy dia efa mihoatra ny ray fotsiny dia efa be dia be efa maro ihany langue haiko maromaro français langue iny tegna haiko malagasy fagnaraka ny puis l'anglais bien couramment des avô miditra kely amin'ny japonais italien des un peu d'arabe afaka sisindry patiny kely espagnol fa hoe mitety fotsiny fa tsy vahaina koa fa asitsika patiny mihitsy ny asitsika preuve ny atsika zany dia ino zany ohatra hoe miteny zao ndry hoe mba arabe ohatra dia tenentsika mba ina juste compter en arabe c'est en fait les zany le ahaizako les langues dia miteny moray oui ahaizako les langues ngamba le zareo miteny arako fa le amalan'iny za mbola somary sahirana vocabulaire zany hoe micomprendre ndrizany micomprendre fa tsy asitsika le patiny amin'izay zao T'es arabe c'est l'émission atsika gasy alefatsy hoe Loahi Tifnentalaf Arba Shamania Sita and je ne m'en souviens plus par tir de 7. Raha za zao mena zavatra dia ohatrany hoe tsy manisy ndry amin'ilay izy ohatrany hoe miteny phrase mihitsy non manisy izy eny tsy aizy tsy mahazo raha za zao dia ozy za hoe wow mahay be ye mety maro be koa ny liana hoe Rosa avy en couple amin'izao sa tsisa Rosa question voalohany mipetraka pour tout le public alonga Rosa hoe manana tarena olona célibataire Rosa rehefa manjamansy dia ohatrany hoe tsy hipetraka célibataire mihitsy fa matetika hoe en couple foana rehefa hoe manja. Enfin, pour moi, les mots couple, je ne vis pas vraiment dedans. Je suis pas vraiment en couple. Mais je ne suis pas vraiment célibataire non plus. Je suis célibataire engagée. Voilà. Zaiza. Ohatrohatrany ahoana koa ny genre de mec ndry. Physiquement. Iny na toetra raha mba ohatra hoe misy mba tiana ho fantatra ihany hoe ohatrohatrany ahoana koa ny toetra ny olona tendry dia physiquement koa tiana ho fantatra. Tsy mijery toetra mihitsy fa hoe mon homme de rêve des années physiquement mihitsy homme de rêve quoi. Ouais, sarotra hitako an'izany sarotra be moa nahitana an'izany eo genre d'abord j'ai croché sur Jésus. Zany andrianaran'olona non le tiako tenena zany za tia lehilahy fotsy lava volo et à la fois aussi bien sexy ouais za tsy tia lehilahy mahia nefa tsy tia lehilahy en mode sexy za tia lehilahy lava za koa tsy tia lehilahy fotsy fouille j'aime pas les courts j'aime les mecs longs misy vatana tsy bota izy fa glade géant le musclé reny tsy musclé be koa nefa tsy mahia be le musclé be loatra dia laza tahorana ndray j'aime les mecs calmes mais pas autant zany hoe calme izy fa tsy miavina dia tsy introverti nefa tsy extraverti be koa nefa
Et quoi d'autre? Tiako izy toizy aloha ka toizy aloha le description de tsy le endry be nefa tsy le maditra be koa. Style indray ohatrany ahoana? La style ndraiky j'aime les hommes classe moi. Les classes, tu vois, genre en smoking, mais pas tout le temps quand même. Enfin, classe, j'aime les hommes, mais pas les mecs. J'aime pas les mecs, j'aime les hommes. Ouais. Préciser ça. Oui, les hommes. Na peu importe ny âge, fa rehefa tsy latsaky ny 20 ans fogna izy defa tiako. Ro za rehefa mijery lehilahy dia inona no jeren'ny voalohany? Bon. Question tsy nampoiziko. Ino jereko aminanjy voalongany? Fahadiovany. Kofa maloto izy naboaka be karakory tsy tiako. Dia zany aiza ny ijerendry an'izay matetika ohatra hoe madio ohatra hoe amin'ny fitafy ve sa ohatra hoe ny amin'ny tanana na sa hoe vao eny amin'ny tongotra ohatra hoe mijery kiraro mijery ya aloha ny dinako amin'ny tongotra boka za zany kofa mijery hoe lawn fogna jereko voalongany. Randrany. Marobe olona rehefa teneniko an'izany dia marobe mihevitra anao zany tsy tia rasta. Izy anao miteny anareo rasta maloto? Non. Fofona an'igny. Za vao midina amin'ny tongotra amizay za kofa maloto inga chaussettenao na tongotra anao tsy tiako anao. Dia za vao mijery tanany amizay za. Raha vao ratsy tananao fa tsy tiako anao. Genre afaka resaka. Izy zany compte be ny tanany iny. Oui, tanana mandehandeha 15 jiaby no raha safonao et tout ça tanana maloto. Dia za vao miditra amin'ny lambany amizay za. Jereko iny. Farany amizay miheno fofonany za. Kofa tsy tiako fofona anao, fa tsy tiako fogna na dia andeha nisy costard asiagnanao amin'ny de rêve kokeo. Ary rehefa hoe mijery olona vendria ohatra hoe mijery hoe miattiré na inona zavatra miattiré ana amin'ny lehilahy. Ohatra hoe regard ny ve sa tsy haiko misy fotoana mantsy ny lehilahy rehefa hoe mijery andry izay dia ohatrany hoe tonga dia tsy haiko hoe. Je regarde son cul. Tsy nampouche. Tsy nampouche. Oui, son sourire zany. Sourire. Satria fantako hoe rehefa hiaraka aminahy avy dia ampimeziko foana. Imeva. Oui. Sady micompte be koa dia son sourire, ses yeux quoi. Et ses comportements genre ses gestes. Rehefa tsy manao yo. Tsy tiako. Tsy tindry zany rehefa manao yo. Oui. Ie zay ihany koa resaka momba an'izay hoe resaka goandry izay mandry ve manana karazana torohevitra kely mialohan'ny hamarana antsika anazy ny hamarana antsika nresadresaka satria raha vehivavy miresaka izany tsy ho vita eto mihitsy. Ie manana torohevitra kely hoe ho an'ny olona mitsiratsika amin'izao fotoana izao te hiditra amin'io domaine io te ho actrice te ho acteur ihany koa manana torohevitra kely vendry. Bah oui. Moi an'izay te hiditra hoe manana faniriana te ho lasa actrice acteur. Oser. Zany aloha ny premier mot-ko voalohany oser aza menamenatra sahio rehefa ohatra hoe misy opportunité dia azy tente ta chance ne recule pas dia rehefa te ho hiditra anatin'io zavatra koa tsy mila timidité zany tonga dia aprimo any alavitra be enatra sy ny tariny zay vao fiavonana koa raika tsy mila olo miavana anatin'ny raha io sérieux. Les contacts physiques et tout ça là ouais tsy mila olo miavana. Oui, oser zany dia tiako tenena oser parce que moi j'ai osé. J'ai tenté ma chance, j'ai pris tout le genre risqué, zavatra betsaka be za, voilà. Mila fasahina be zany. Oui, et à la fois aussi mametra foana objectif anaty loha hoe misy tanjona matoa za manao an'ity. Et tu vas faire tous les moyens pour atteindre cet objectif-là. Peu importe ce qui va se passer, une fois nous en étant en atelier. C'est sûr que durant l'acting, ils ont manoo jeu de rôle, manoo monologue. Monologue zany hoe avant ny réalisateur am'teny hoe action dia avant n'iny anao efa mametraka zavatra rehetra dia ataonao sur le scène sur le plateau iny dia karahan'izany koa zany dans la vie ataonao monologue koa apetrakanao foana ny objectif anao iny dia zay vao alefanao amin'izay zavatra rehetra ataonao iny fa tsy jamais zany
jamais avily lalanao mandeha amin'ny objectif eny peu importe daholo inona zavatra mandeha keo fa iny foana atao anaty lozana eny afinaritra ihany koa resadresaka nirana tamin'ny rosa tamin'ity androany ty fampizara tsika za moa de tena me foana nandritra nyty épisode ny cœur les tips ty nareo mijery anay koa mety hoe me foana ihany koa nareo nandritra nyty épisode ty misaotra andro rosa nanayko invité anay tamin'ty androany ity aza dimy manaraka amin'ny pageny aza diny koa mijery ny film any eny mampatatsika rehetra ie ngamba ho ataontsika kely le check de fandaotsika chips à la prochaine les filles grosse bis bye bye